Anne-Gébet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manaraka ny izo algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary lolotranao ny fampalalam-baovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tokony sintsony roapolo andro anaovana fanamariana ny lisam-pifidianana rehefa tapitra ny faraka amin'ny telopolo ny volana May ho ny firaisamonim-pirenena. Fandikan-dalàna araka izany ny ataon'ny CENI izay mbola anokatra izany indray ny 10 ny volana Jona izao raha ny fanazavana. Ilaina fampiofanana ireo mpianatra ompitsara sy prakitra ny lalàna mikasika ny tontolo iainana ho ny teo anivon'ny sekoly manofana ompitsara sy prakitra androany. Ny mpitsara eto amin'ny tsika izay saika tsy mahavoafehy izany avokoa noho ny tsy fampin'ny lalam-piofanana miompana manokana aminy. Miantso ny mpitondra sy ireo tompony andraikitra rehetra amela malalaka ny mpanao gazety eo ampanatanterana ny asan'ny OJM na ny Ordre des journalistes de Madagascar melohina mandranona ny fanazavana ny voaka ny endrika fanohitohina ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Napetraka anatin'ny archive any Norvège ny kabary malagasy izay efa tafiditra ihany koa anatin'ny vakoka tsy azo tsapahin'ny tanana ho an'ny zanak'olombelona. Ny kabary izay isa mampiavaka ny kolontsaina malagasy. Olona miisa 7 no namono tany Senegal nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny vahoaka momba ny Ousmane Sonko. Taoriany fahenoan'izy ireo ny sasy azony roa taona an-tranomaizina ny andron'ny maly nandritra ny fitsarana azy tany an-toerana. Arahintsika vetrany ary ny andindinin'izay. Ankafaly indray tomboka lasy tombo babo ny tsy dia koa ny tokatranao amin'ny ity zoma faharoa ny volana Jona taona 2024 ity asaina mpitiavana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia tsy tokony sintsony ny 20 andro anaovana fanamarinana ny lisam-pifidianana rehefa tapitra ny faraka amin'ny 30 ny volana May hoy ny firaisamonim-pirenena. Fandikan-dalàna araka izany nataon'ny CENI izay mbola nilaza ny anokatra izany indray ny 10 ny volana Jona ho avy izao raha ny fanazavana. Ny lahara naifson. Ny 10 ny volana Jona no tokony hifarana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana raha ny lalàna velona mifehy izany no jerena. Aorian'io daty io tsy tokony hikitika izany intsony eo anivon'ny CENI raha ny fanazavana. Antony efa nisy 20 andro nanaovana ny fitsirihana ny lisitra. Taorian'ny fifaranany ny fahafahana amin'ny soratra anarana ao anatin'ny lisitra ny faraka amin'ny 30 May lasa teo. Nitondra fanazavana amin'ny fizotra ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ny mpapiaka tenin'ny CENI omaly. Fanazavana izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana ny fiarahamonim-pirenena ary hananeo hevitra ihany koa izy ireo mahakasika izany androany. Dia ny zana zany izy farany lalàna aloha dia tsy dia tena voasoratra ao tsara zay zavatra zay hoe amin'ny provisoire dia misy 20 andro anatin'iny dia vita ny 20 andro anatin'iny dia vita indray ny defini alohan'ny vita ny 20 andro dia misy 20 andro indray zany aorinan'ilay ataontsika 31 fa tokony hoe ny farana tamin'ilay daty anankiray ny ahafahana manao ny fandraisana ny lista rehetrarehetra dia iny misy 20 andro raha ny tena ny voalazana lalàna misy 20 andro iny ahafahan'ilay olona verifie tsony zany ao anatin'iny. Zay zany le raha tokony izy zany raha ny voalaza ao anatin'ilay ataontsika hoe ny ilay lalàna zany mametraka an'izay. Zay zany le izy aloha. Tokony ny 10 ny volana Jona araka izany no ivoaka ny lista definitive raha ny lalàna. Hatreto tsy mbola misy ihany koa ny famoahana didim-pitondrana amin'izany hateto andro ataon'ny CENI izany. Tsy mazava ny fomba fiasan'ny CENI raha ny fanazavana ireo fiarahamonim-pirenena. Fandaniana ihany koa ny famezivezena ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana ary mikorotana ny vahoaka amin'ny zavatra ataon'ny CENI. Hoe manao impression izy alefa l'impression voalohany ao anatin'iny dia nalefana iny dia hoe mbola manana 20 andro isika afaka hanao fitaraina ao anatin'iny
dia lasa nanao va-et-vient zany zao a na reny ary ataontsika hoe isan'ny miteraka fandaniana ataontsika hoe fandaniana satria manao impression n'ireo lista reo zany miala avany amin'ny avatiny eo amin'ilay toerana anankiray a verina any amin'ny fokotany a na ny fotoana andehanana an'ireo a somary misy fandaniana bebe ihany eo anatin'iny nefitsika tokony mijery hoe ohatrany ahoana tsara ny ahafahana mandrindra n'izay le hoe lama mba ahafahana tena mametraka amin'le fomba fanaraka amin'ny lalàna sy ihany koa amin'izay rehetra mety ahafahana hoe mba tsy hatonga an'le olona satria na le olona zao lasa mivezivezy hoe nisy 20 andro teo dia avendray mbola misy 20 andro indray koa teo eo zany lasa valalanina le sain'le olona pirenena ao anatiny raha tsy aivina ny fatrana ny faraiky amin'ny 30 May alasa teo ny fahafahana misoratra anarana ao anatiny ny alisy-pividianana no karakarain'ny CENI. Fa ilaina ny fampiofanana ireo mpianatra ompitsara sy prakidrara amin'ny lalàna mikasika ny tontolo iainana hoy ny teo anivony sekoly miofana ompitsara sy prakidrara androany ny mpitsara eto amintsika izay saika tsy mahavoafehy izany avokoa noho ny tsy fampiny ny lalam-piofanana miombana manokana aminy. Daniela Minarsony mitatry ny antsipirin'izay. Tsy mbola voafehy ny ankamaroan'ny mpitsara eto amintsika ny lalàna sy ny didy mikasika ny tontolo iainana na ny droit de l'environnement ho ny tale général ny ONMG sekolim-pirenena ambony manofana ompitsara sy prakidrara anton'izany raha fanazavana ny tsy fampiny lalam-piofanana amin'ny fantoka manokana amin'ireo lalàna fiarovana ny tontolo iainana tafiditra amin'izany ny fampiarana ny didy mikasika ny fanondranana ny sokosoko ireo biby arovana eto Madagasikara. Ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo mihitsy no tsy misy ao anatin'ny tronc commun zany droit public sy ny droit privé tsy misy hoe droit de l'environnement ka noho izany le mpitsara zany zavatra tsy nampianarina anao dia tsy tokony menatra ianao raha tsy hainao fa kosa mahasamihafa ny olona hoe mahay sy ny olona hoe tsy afaka dia ny olona hoe mieritreritrana tsara zavatra zany rehefa tsy mahay dia mianatra dia manome ny mpitsara zany izay fahafahana hianatra izay no nanaovana an'izao zavatra natrehantsika tandroany zao. Mbola tsy nisy ilay izy fa zao mihitsy izay voapetraka manomboka zao zany izy voapetraka fa ny tao alohan'izay zany dia ohatrany hoe ny mpitsara efa perinasa no nezana nanaovana formation continue nandehanana tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany nanaovana renforcement des capacités. Ankoatra ny sokatra izay fantatry ny be sy ny maro nanamafy ny teo anivony WWF Madagasikara fa maro ihany koa ny biby avoaka tsokosoko eto Madagasikara. Tsy dia re loatra koa fa ohatra ny biby zava-mananaina an-dranomasina fantatra hoe betsaka koa zany ankehitriny no fanondranana azy antsokotsoko tsy ara-dalàna dia izy zany tena misy tsy voatery andrasana koa hoe irongatra be vao tena andray andraikitra sy andray fepetra fa ny zavatra ohatran'le ty initiative ty zany dia tena anisany tokony hoe antenaina fa hanampy antsika firenena malagasy hanampy ny mpitsara malagasy zany andray izay fepetra sy andraikitra amin'ny fikirakirana ny dossier momba ny fampiasana sy fanondranana tsara-dalàna rehetra ny zavaboary mikasika koa ny kolikoly mikasika ny sehatra ny fitantanana ny arena voajanahary ary ao anatin'izany tena hiditra lalina kokoa satria afaka koa amakafaka sy anaraka ny lalam-bola tsy ara-dalàna rehetra zay tsy maintsy fangarongaro foana zany ireo zavatra ireo ny kolikoly ny vola tsy madio sy ny ataoko hoe ny trafic en général. Nisy androany fampahafantarana sy fanofanana ireo mpianatra ompitsara sy prakidrara eo anivony ONMG na sekolim-pirenena ambony manofana ireo mpianatra ompitsara sy prakidrara mikasika ny ady amin'ny kolikoly, ny ady amin'ny famatsim-bola ary ny ady amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna ny zava-maniry sy ny zava-mananaina rovana eto Madagasikara. Nahiditra ponjavonjo maiky raha iry mampianana nambinina avy amin'ny fikambanana Gasileo izay isan'ireo nidina an-dalambe niaraka tamin'ny Doris Rakoto Samuel teny amin'ny kianjan'ny 12 May ny alarobia teo. Io no fanapakevitry ny fitsarana rehefa niakatra fampanoavana androany rara. Vesatra hiampangana azy ny famorim-bahoaka sy ny fidinana an-dalambe tsy nahazoana lalana. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'ny tsy rara ity ny hoe
nahoana no izy irery no nosamborona raha na maro aza ireo nidina an-dalambe tamin'io andro io. Aiza ho aiza ny fanajana demokrasia sy no ny fahalalana maneho hevitra eto amintsika. Lafim-baovao hafa dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny 17 taona niverena ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Ny entanina araka izany ny rehetra samy anangana ny saina isa-tokantrano ho fanomezakasina ny tanindrazana. Fanadiadiana. Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Io ny lohahevitra ho an'ny fankalazana ny 17 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara amin'ny taona 2020 ity. Tsingeritaona izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina teo amin'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Dia voninahitra lehibe ho anay mpanatanteraka sy mpanolontsaina ny tanànantsika ny mandray ny fanokafany izany fankalazana izany amin'ny alalan'ny fanomezan-kasina ny fiandrianam-pirenena izay tarihinao Andriamatoa filoham-pirenena sy Ramatoa vadinao. Samy aneho ny fitiavan-tanindrazana ary samy ankalaza am-pifaliana sy ampilaminana fetim-pirenena ny isika rehetra misaotra tokola mankasitraka tokola. Miara-dalana amin'ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena ny fijoroan'ny folo alin-dahy malagasy. Izany hoe mankalaza ny 17 taona ny fahaleovan-tena, 17 taona ihany koa ny folo alin-dahy malagasy. Koa mafisy letona fa manolo tena mandrakariva izahay manome tanana sy mijoro hiariny malagasy mpiray tanindrazana. Andeha asehoantsika miaraka ny fanajana ity nosy malalatsika ity ka atambaro ny fosiny saina mampanahy hijoro hiaraka piretirety ny lokon'ny saina malagasy fotsy, mena, maitso izay reherehantsika tokoa izay. Taorin'ny ity fampiakaran-tsaina iombonana sy ny firedonana ny hira-pirenena natao teto anolohan'ny lapan'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ao amin'ny lapan'ny tanàna ihany koa ny fampiratiana lehibe nomena ny lohahevitra hoe ny firenena sy ny folo alin-dahy ary koa ny sainam-pirenena sy ny tantarany izay azo ny rehetra tsidihina. Nentanina ihany koa ny vahoaka manerana ny nosy samy anangana ny saina isan'ny tokantrano. Toy izany ihany koa ny fanaingoana ny lalana, ny tranom-panjakana, ny fokotany, ny tsena sy ny tanàna ho fanomezakasina ny tanindrazana sy ametrahana ao ambony toerana ny fiandrianam-pirenena. Miantso ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra rehetra amela malalaka ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asan'ny OGM na ny Ordre des journalistes de Madagascar. Manamelona marindrano raha ny fanambarana ny voaka ny endrika fanohitohinana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Faritra maro no nahitana tranga fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety tato ato ka antony nanaovan'ny OGM antso fanairana ireo tompon'andraikitra rehetra sy ny mpitondra fanjakana. Isan'izany ny fandarana tsy aka vaovao nandritra ny famaizana milina mpamokatra herinaratra niatra tamin'ny mpanao gazety Nicole TV sy ny Radio Jupiter tao Antsiranana, faritra Diana. Ny nanaovana fanadihadiana ny mpanao gazety 3 no ny fitoriana azy ireo taorin'ny famoahana vaovao momba ny tranga fakana tany tao amin'ny faritra Atsinanana. Ny nanalana baraka imasim-bahoaka sy ny fanomezana vaovao ny mpanao gazety ny Radio Fanasina, ny karo-baovao momba ny tranga fandrotanana trano tao amin'ny faritra Menabe. Ny fandrahonana mpanao gazety ka nolazaina fa anaovana tatitra ny amin'ny lehibe rehefa tsy manaraka ny fandaminana eny fotony tao amin'ny faritra Analanjirofo. Ny fahasahiranany mpanao gazety eto amin'ny faritra Analamanga rehefa mitrandraka fanamarinam-baovao no ny fikatona ny loharanom-baovao sasany sy ny maro hafa. Melohina marindrano ny endrika fanohitohinana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety toy izany hoy ny OGM. Ireo tranga ireo izay mamparefo ny zo ho amin'ny fahalalahana amin'ny teny fototry ny demokrasia. Araka izany, miantso amin'ny fahazona malalaka ny vaovao ho amin'ny fampitsarana ny falilikiliana sy ny fikatonana, ny fanaovana sakatsakana ary ny fandrahonana ireo mpanao gazety ataon'ny olomboatendry sy olomboafidy sasany eo am-panatanterahana ny asan'ny OGM. Na izany, antsoina ihany koa ny mpanao gazety hanaja ny lalàna mifehy, ny tondroasina sy ny milinasa-ny asa fanaovan-gazety na ny etika deontolojia. Nampatsiahy ihany koa ny OGM fa tsy asa fanaovan-gazety velively ny famoahana vaovao any amin'ny compte na takelaka manokana any anaty tambazotra an-tserasera. Niditra antsehatra tamin'ny fandrodanana tranona mpandrara iray izay andalam-panamboarana ny solombavambahoaka ny Paul Berger avelo tsara Paul Bert androany maraina nambarany fa tsy manana taratasy fahazon-dalana norina ity mpandrara ity ka izay no antony androdanana azy. Raha ny fantatra tsy tao an-toerana ilay tompony fototra-fitrasana nandritra izao fietsika nataon'ny solombavambahoaka izao fa namonjy tsena vao maraina tany Marivatana.
raha tsy manana taratasy ara-dalàna momba ny fanorenana tokoa ve ilay tompony foto-drafitrasa manana zo andrava ny foto-drafitrasa ve ny solombavam-bahoaka. Io no fanontaniana petraka ny mpanara-baovao andrasana ny fanazavany avy amin'ny solombavam-bahoaka sady filohan'ny vondrona parlementaire IRD momba ity tranga ity. Fa iny ihany koa no antsika amin'ny vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy rehefa avy antsika miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Balik om 40 plus manomboka amin'ny 700 monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Fa inona ny mbola mahavariana anareo ao? Misakafo amin'izay? Balik mamiratra no aviko. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, come on, dance with me. Just lead your destiny, as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri, kiri, kiri! Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo, misy alo, huile, ary anti-rouille. Izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Andao ilalao fa loka maro no zarainy. Ampitombo iny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle la vache qui rit N misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valopy aratero mivantana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisarihana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Ankasitrahana trano isika any atokantrano tsy misaraka ny fahitalavitra kolo amin'ny tsy arina ity tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao asana mpitiavana trano isika anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny farmasia avy hatrany ary dia manodidina ny 700 nisan'ny farmasianina manerana ny nosy araka ny antota nisan'ny sampam-pianarana momba ny farmasia eny anivon'ny université an'Antananarivo taremarika izay lavitry ny fenitra nambaran'ny OMS izay tokony ho 110 raha nisan'ny mponina sy ny velaran-tany Madagasikara. Vokany tsy araka ny tokony ho izy ny fandraisana ireo mpanjifa ary mety teradoza fitianokoloina. Distrika 7 amin'ireo 9 no tsy mbola manana farmasiana ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny departementan'ny farmasia ao amin'ny université an'Antananarivo. Vokany hôpitaly mpanjakana maro manerana ny nosy no tsy manana farmasien an'izao taona 2024 izao. Raha ny fenitra napetraky ny OMS, farmasiana iray ho an'ny olona 2 alina. Eto Madagasikara, iray ho an'ny olona 7 alina. Hatreto aloha mbola tsy ampy.
raha ny tena izy zany tokony eo amin'ny mbola mila faravakely ntsika 4 fois ny pharmacien am'izao sur le marché no zay vao manaraka ny norme apetraky ny OMS tsika mbola tena tsy ampy ny fiatraikan'izay raha eto Madagasikara zao misy région ray tena tsy misy pharmacien mihitsy any amin'ny région Nandroy dia mbola reny dépôt de médicaments reny no miasa any aloha hatreto zay mbola hiezaka be da be ho atao na eo aza io tsy fahampiny io tsy afa manoatra ny Université Antananarivo no ny tsy fahampiny fotodrafitrasa ka voafetra ho 5 isan-taona ihany no afaka raisiny ampiasaina amin'ny hôpitaly dia indrindrindrina ny any ary ny tena mila atao hoe spécialiste amin'ny médicament satria ny olona any amin'ny hôpitaly zany iny indray misy fanafody 5-9 ndray hoaniny zay rehetrarehetra zay ilaina olona nianatra ny fampiasana an'izany fa tsy fanorona sy ny miaccompagner ny patient amin'ny fampiasana amin'ny fanafody le nitenenina teo fanafody mety mahavelona fa mety mahafaty ihany koa raha vao tsy ara-dalàna fomba fampiasana anazy dia na izy tsy mahazo vokatra mihitsy ianao na ianao mety sanatriny zany hitondra fahafatesana ho an'ny olona ndray tokony atao laharam-pahamehana amin'ny fampitomboana ny fotodrafitrasa eny amin'ny Université Antananarivo ahafahana manatratra ny fentry ny OMS eo amin'izay isan'ny farmasiana izay Jeanne Fanazavany eo ihany koa ny fanapariana sampam-piofanana manerana ireo université eto Madagasikara fa mbola maro ireo fanilikiliana mahazo ireo olona manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny teo anivon'ny centre sembana mijoro vokany tsy afaka mibelatra izy ireo ary lasa vesatra ho an'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina Richelara Barvero tsy mifanaraka amin'ny vaninandro intsony ny lalàna miaro ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara hoy ny fikambanana CSM na ny centre sembana mijoro androany vokany tsy afaka misitraka asa ahilikilika ny fiarahamonina ireo olona manana fahasembanana ny ady hoe mba hisin'ny hoe lalàna mikasika ny olona manana fahasembanana zany dia io lalàna io ihany aloha hatreto no lalàna tokana manan-kery eto Madagasikara hatramin'izao fa amin'izao fotoana izao zahay dia mila avozy ny lalàna io zany hifanaraka amin'ilay hoe fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zoan'ny olona manana fahasembanana ilaina ny risipon''ireo olona manana fahasembanana hiatrika ny fiainana andavanandro ary tokony fanindran-dalana amin'izay ny tohana avy amin'ny fanjakana sy ireo fikambanana samihafa hoy ny eo anivon'ny CSM changement ny de comportement le olona sembana ny conscientisation le olona sembana zany manoloana hoe tena hay marina tokoa manana zoka tsika olona sembana dia andao hitaka an'izay efa fifanana lehibe zay nampafantarina androany ny bokyny dia izay miraikitra ny lalana ny lalaovin'ny Razafinjato Fela mijoro filohan'ny centre sembana mijoro hanehoana amin'ireo olona manana fahasembanana namany fa azo atao ny mivoatra amin'ny fiainana na eo azy izay fahasembanana izay ho tanterahana ny 2020 hatramin'ny 17 ny volana Jolay izao ny Festival des Baleines andiany fahenina hiavaka ny hetsika amin'ity ka ankoatra ny lanonana maro samihafa izay efa fanao isaky ny Festival des Baleines hovoizina amin'ity andiany fahenina ity ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny fiarovana ny tontolo iainana anampanazavana hetsika iray tsy natao hialana voly sy hialana sasatra ihany ny Festival des Baleines fa hetsika natao ampahafantarana sy ampisotrahana ny olona indrindra ny malagasy ny akantony Madagasikara ankoatra ny lanonana samihafa isy ihany koa amin'ity fifaninanana ara-panatanjahantena rapiralaina ity rugby beach soccer izay ampifandraisana anjara ireo fokontany ao Sainte Marie sy ny club malagasy maro mampiavaka an'ity festival ity efa voalazanay teo ihany fa anisany hoe avy nandalo ny période Covid isika dia miezaka zany izahay mba anao zay azahoany rehetra tombony ao anatin'ilay izy taona maromaro tsika tsy dia mihetsika teto Antananarivo na tsy dia nakany amin'ny toerana lavitra be na hoe nisy ny aktivité amin'ny olona sasany mijanona sy nangingina kokoa dia noho izany antony izany mihitsy no anaovana hetsika toy itony zay manana intérêt économique na ho antsika rehetra na ho an'ny olona ny antoerana na ho antsika na ho an'ny resaka kultoraly na ny zavatra ohatran'izany dia izay zany mampiavaka an'izy ity
tsy le teo aloha fotsiny naverina tamin'ny ty andiany ty fa nasiana fanatsarana foana ihany amin'ny fanampianana reny resaka tontolo iainana sy fiarovana ny tontolo iainana ireny azy. Efa andiany fahena ny festival de baleine amin'ity taona ity ka mpiavaka ny hetsika hisongadina manokana ny fanentanana sy hetsika iarovana ny tontolo iainana. Isany sitraka ny fampahafantarana sy ny fampianarana amin'izany ny zanaky ny faritra Sainte Marie. Fizahantany dia misy ihany koa ny train izay karakarain'ny ministère du tourisme dia afaka mandray train manomboka eto Antananarivo mandrapatonga amin'ny Toamasina. Izay zany azo atao hoe mbola tsy nisy fa vao amin'ity andiany fahena ity vao natomboka. Agena ihany koa fa tsy hoe mandeha fotsiny ny safari baleine hoe mitaingina bateau fotsiny dia mandeha fa miconstitue équipe mihitsy ny groupe anankiray dia mampiasa ny matériel afahana entre guillemets zany mitady an'ilay baleine hoe plutôt agisy dia misy mizaha misy manana jumelle zany mizaha hoe ry tsy iova ny fankalazana miavaka ny fahatongavany baleine ny Sainte Marie izay efa fanaony ny faritra hatramin'izay. Fanamafisana sy fanatsarana no entin'ireo mpikarakara ny festival izay tohanany Telma hatra 10 andro ny hetsika ny 12 hatramin'ny 13 Jolay ho avy izao. Anoizatsika ny fampalam-baovao dia ho fiatrihana ny lalaon'ny nosy izay ho tanterahana eto amintsika. Nomena fiofanana mandritra ny 3 andro ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena ary isan'izany mpanao gazety Nicole TV. Nampiofana sy nizaratra kefa tamin'izy ireo Main Grimaud izay mpitantara matianina avy any ivelany. Rogina Manjakaniaina. Nandritra ny 3 andro ny fiofanana nomena ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena malagasy maro sy ireo Main Grimaud izay mpitantara matianina teratany vahiny. Tanjona tamin'izany ny fizarana trakefa ny ariana tamin'ny mpanao gazety teto an-toerana sy ny fampianarana teknika maro samihafa ahafahana manatsara ny asa fanaovan-gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara. Isan'ny songadina tao anatin'ny fiofanana ihany koa ny fanomanana ireo mpanao gazety hiatrika ny lalaon'ny nosy 13 sy 14 izay ho tanterahina eto amintsika. Fanomanana fandaharana ny fikarohana ny fahaizana mandeha midina eny amin'ny terrain ny zavatra maro zany ny fampizarana tao ny fampianarana moa zany nisy ihany koa fifampizarana satria nisy ihany koa ny avaty amin'ny mpanao gazety malagasy no noraisiny dia zava-dehibe le izy ho an'ny tontolo fanaovan-gazety ara-panatanjahantena satria misy zavatra zany ohatra fotsiny izao resaka fitantarana ho antsika eto Madagasikara somary mbola vitsivitsy no mpanao an'izay fa amin'izao fotoana amin'izao zany efa maro zany afaka manao an'izay satria efa nahazo fiofanana ary efa ny fampizara. Isan'ireo ny sitraka ny fiofanana mpanao gazety ara-panatanjahantena ny eto amin'ny Cool TV izay manana fandaharana ara-panatanjahantena maro ka mampivelatra sy mampitombo ny trakefa efa ananany. Ho an'ny Cool TV manokana dia tombony be le satria misy ny fandaharana ara-panatanjahantena ary misy ihany koa ny fandaharana resaka baolina kitra ny 100% foot zany dia tombony ho anay indrindra satria mpitantara resaka baolina kitra i Romain Grimaud no tena mampalaza azy dia tombony be zay ho an'ny fandaharana ary ahafahana mampivoatra ny fandaharana ao amin'ny Cool TV manokana. Ny farana androany ny fiofanana nomena azy ireo ary notolorana mari-pakasitrahana ireo mpandray anjara rehetra tamin'izany. Fahafahan'ireo vehivavy sy tanora miofana sy miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany Centre de formation professionnelle féminine izay organisation internationale pour le travail no miantoka manontolo ny fandanina tokony atevenina ny fampiofanana eto Madagasikara ahafahana mampiena ny tsy anasa hoy ny tompony andraikitry ny OIT nandritra izany. Anisany nanampibetsaka ny zatovavy sy ireo renim-pianakaviana teto an-tanànan'ny Fianarantsoa sy ny toeram-piofanana izay natokana ho an'ny vehivavy ity satria dia anafahan'izy ireo nanatsara ny hoaviny sy ny ankohonany. Manan-talenta tokoa raha ny Ampela Betsileo saingy ny atosika eo amin'ny fanatsarana izay talenta izay no banga hany ka maro tamin'izy ireo no nanatona ity toeram-piofanana ity mba hanatsarany sy ampitombony izany traikefa izany. Noho ny famaroan'ireo mpanaraka fiofanana nefa dia nisy ny fangatahana ny fanitarana izany toerana izany ka tao amin'ny LTPB Ravina no nananganana ny toeram-piofanana fanampiny. Fiaraha-miasa izay maharitra miaraka amin'ny OIT
dia izao ny vokatra n'izay fangatahana zay a dia anankiroa ny fotodrafitrasa izay azo taorianan'izay fangatahana zay a voalohany a any CFPF ny Maranjary dia ny faharoa ty Alex ny centre de formation professionnelle Tsilonjotia izay natao eto Beravina. Mazava ho azy fa satria eto ny mba malalaka dia eto zany nasiana azy. Ny fiofanana izay omena ato dia ho an'ny tanora sy ho an'ny vehivavy izay misitraka ny fiofanana momba ny cuisine, pâtisserie ary koa ny coupe et couture. Ny zavatra tsara sogadina angambany dia ety amin'ny faritra automatsiatra zany dia misy orinasa be lehibe izay misy zay fiara-miasa zay miaraka amin'ny centre de formation entsika teo fa ny vehivavy na ny tanora izay mivoaka avy ato dia miditra misehatra ny asa apitrany na koa mamorona asa ho anazy. Miteraka famoronana asa ary mitaizan'ny tanora andray an-tanana ny hoaviny ny efisiany ny toeram-piofanana tahaka izao. Raha samy mahatsapa tokoa ny rehetra fa manana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy dia ny seha-piofanana tahaka izao no mila miporoborobona. Tsy fanakamalemy intsony ny vehivavy fa ery iray afaka mitondra ny anjara-pirikiny satria raha nisy tokantrano no mandroso dia mandroso azy ny firenena. Napetraka anatin'ny archive any Norvège ny kabary malagasy izay efa tafiditra ihany koa isan'ny vakoka tsy azo tsampahitanana ho an'ny zanak'olombelona. Ny kabary izay isan'ny mampiavaka ny kolontsaina malagasy. Fanadihadiana. Hetsika maro no natao tany ivelany nandritra ny fankalazana ny fahazato taona nijoroan'ny fimpimana ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Isan'izany ny seho an-kabary natao tao amin'ny efitrano lehibe tao amin'ny université ny Sorbonne Paris izay nifandraika tamin'ny fahazato taona ny Académie des Sciences d'Outre-mer ny faha 20 ny volana May lasa teo. Nankafiziny ireo mpanatrika ny akanton'ny kabary, nafonja raha teo ny afatra nampitaina. Napetraka anaty archive any Norvège ihany koa ny kabary malagasy. Vina amin'ny fimpimamony hoe kabary are-pirenena mampandroso ny taranaka ankehitriny ary lovanjafy. Tena azo antoka ankehitriny fa lovanjafy tokoa ny kabary satria ankoatra ny fisian'ireo tany ketsa maro, ireo tanora, ireo sikajy rehetra izay efa miantsehatra eo amin'ny kabary dia voapetraka ihany koa any amin'ny archive any Stavanger ny momba ny kabary malagasy. Efa tao anatin'ny 5 taona no namolavolana izany fifanekam-piarah-miasa izany fa tody izany tanjona izany ankehitriny dia efa tafapetraka any avokoa zany na ireo boky kabary izay efa tsy fahita na ireo tantaran'ny kabary sy ny fikambanana moa zany. Amin'ny ankapobeny, laha teny tsara rindra sy kanto eo anatrehan'ny olona maro, manara-drafitra, voaravaka ho abolana, fomba fitenenana, sarisary teny anehoana fahaiza-mandahatra ny kabary. Nampiasain'ny mpitondra fanjakana hampahafantarana ny zavanitranga, ny vaovao sy ny didim-panjakana tany aloha. Taty aoriana, ahitana kabary avokoa rehefa misy trangan-javatra eo anivon'ny fiarahamonina malagasy, amin'ny fotoam-pifaliana, fahoriana, lanonam-panjakana, etsy-bahoaka sy ny maro hafa. Mety maharitra ora maromaro na 10 minitra ny kabary. Miankina amin'ny kabary atao. Teny famaliany roa tony teo masony maro ny kabary rehefa vodiondry. Natao hanamafiorina ny fihavanana izy, mandritra ny fivoriam-pianakaviana. Fomba fanamafisana ny fihavanana ny kabary rehefa eo anivo ny vahoaka. Tsy ahifina, ny 15 Desambra 2024 no nankatoavin'ny UNESCO ho vakoka tsy azo tsapahitanana ho an'ny zanak'olombelona ny kabary. Taorian'ny fahaizana tao azo ny zafy-maniry ny taona 2024. Ndrembava amin'ny vaovao fanatanjahantena dia resiny ankoay solontenan'i Madagasikara niatrika ny Coupe du Monde de basket FIBA 3-3 tamin'ny saraka 2020 i Frantsa alina nandritra ny fifanitsanana isambondrona. Nateo aza izay fandresentsika izay tsy tafakatra any amin'ny dingana manaraka ny ankoay. Raha ny filaharana atao amin'ny vondrona A, eo amin'ny laharana faha-efatra no misy ny ankoay izay manana isa 13, raha i Serbia no mitana ny laharana voalohany. Any aorianantsika no misy ny Allemagne. Araka izany, tsy nitsanga menatra ny ekipa-pirenena malagasy niatrika ity fiadiana ny amboara eran-tany basket 3-3 ity. Fa amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona miisa 5 no namony any tany Senegal nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka pombany Ousmane Sonko taorian'ny fanehoana izy ireo ny sazy azo ny 2 taona an-tranomaizina ny andron'ny omaly nandritra ny fitsarana azy tao antoerana. I Ousmane Sonko izay isan'ireo kandida atahoran'ireo mpanao politika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 any Senegal. Fanampanazavana entiny Henri Florian misariny France 24.
naharitra ora maro ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo mpomba ilay mpanohitra malaza ao Dakar Ousmane Sonko taoriny ny fahenon'ny vahoaka ilay sazy navoaka ny fitsarana ao an-toerana fa voahiloka higadra roa taona an-tranomaizina ity mpanohitra ity izay isan'ireo kandida hifanina no fidiana ho filoham-pirenena ao Senegal ny taona 2024 avy izao ary isan'ireo kandida atahorany filoha Macky Sall. Toerana maro no nahitana ny fihetsiketsehana fa tsy nijanona tamin'ny toerana misy ny trano fonenany Ousmane Sonko Ereriany. Vokany olona miisa 7 no namon'ny ainy nandritra ity fifandonana ity. Isan'iny ampanganany Ousmane Sonko Ratsahivany ny raharaha kolikoly natao tamin'ireo tanora latsaky ny 20 taona. Namafisin'ireo tanora fa ny fitsarana dia natokana tena tsara aradrarany fa tsy izany no zava-misy ankehitriny fa famotehana ny Ousmane Sonko mba tsy ho isan'ireo kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ao Senegal amin'ny taona ho avy eo. Nanamafy ankilan'ny gouvernemanta fa tsy baiko avy amin'izy ireo ny fanapahan-kevitra ny fitsarana izao fa fahefan'izy ireo samirery. Mbola ao amin'ny trano fonenany ao Dakar i Ousmane Sonko amin'izao fotoana izao ary tsy mbola nilaza ihany koa ny gouvernemanta ny fotoana izay isamborana azy sy ampidirana azy any am-ponja. Dia zany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity hisaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandram-piona indray. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulu arrive. Vous a présenté Ni Vavao. Algo, manaraka ni Izo, Algo, ni Kaltao, un vidin mirage. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.